Jehovah ry fanahyko ary izay rehetra ato anatiko misaora ny anaran'ny masina. Misaorany Jehovah ry fanahiko ary aza misy adononao ny fitahiany rehetra. Terainay tokoa ianao ry Andriamanitra rainay tsara indrindra izay any an-danitro. Atolotra eo anao mandrakizay ny voninahitra ary maniry izay ankehitriny satria atolotra eo anao mba ho raisinao hanitra manimpofina eo amin'ny seza fiandriananao any izao fanompoam-pivavahana iarahanay manao izao. Fanirianay ihany koa raha ho feno ny fanamasinana avy aminao izay tsirairay avy dia mba ho masina tahaka anao. Ka ny fotoana rehetra dia hoentiky ny voninahitra ao ary izay tsirairay avy kosa haharay ny fitahiana efa nomaninao. Misaotra indrindra Andriamanitra fa amin'ny anaran'i Kristy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Arahaba ry ilaino asoavina ny tompo ombanao. Izany teny feno firaritso izany no entina miarahaba antsika rehetra amin'izao andro ny sabata maraina izao. Sabata natokana manokana fanao isaky ny sabata faharoa amin'ny volana Jona, natokana ho an'ny vehivavy adventista maneran-tany. Noho izany dia faly miarahaba antsika rehetra amin'izao fotoana manokana natokana ho an'ny vehivavy izao. Engany ity sabata iarahantsika rehetra eto ity mba ho sabata feno fifaliana, ho sabata feno fitahiana ho antsika rehetra, tsy ho an'ny vehivavy ihany fa ho an'ny isam-batan'olona, koa dia mirary ny fitahian'ny tompo ho amintsika rehetra. Ho fanohizantsika ny fotoana ary dia andao ho ataontsika ny hira fa 5:30, hira fa 5:30 o hirako tokoa izao ray. Kutukurira ilai fiti maeri fa fiti avanama mamerina niveri o ira tifuku ira fatenati ilai pamuzina. Irau-lai fahefanabe manuvani panuta nating malemi azare hajesizau ni huta o ira rifuku ira fatenati ilai pamuzina. Irau-lai fumanguraka rasendranau tumani manarina raputraka nuni unjatani o ira rifuku ira fatenati
Nalina Nalinaandro Ira Ira Rifoko ira Fatena ty Ilay mpamonjina Iraiko famaharitra ny fitiavanao ny taona ho an'andanitra onina mandrakiza o ira ira rifoko ira fatena ty ilay mpamonjina Iaraka maki ny ten'Andriamanitra isika. Izany dia hitantsika eo amin'ny Isaia 7:15 ny andininy voalohany ka tapany voalohany. Ary tohizana ao amin'ny Jona 4 ny andininy 12. Isaia 7:15 ny andininy voalohany ka ny tapany ambony. Indro ny tanan'i Jehovah tsy fohy fa mahavonjy. Ho tohizantsika ao amin'ny Jona 4 ny andininy 12. Jona 4:12 manao hoe ka nanao tamindra vehivavy hoe tsy noho ny filazanao ihany no inonay fa ny tenanay no nandre ka fantatray fa izy koa no mpamonjy izao tontolo izao. Iaraka andohalika hivavaka isika. Andriamanitra rahanay masina tsara indrindra izay ny an-danitra ho amasinina ny eny ianaranao, ho tonga ny eny fanjakanao, ho ataony ny sitraponao ety an-tany ho takany eny an-danitra. Misaotranao izay no izao fotoana mety izay mbola omenao anay izao. Kehitriny Andriamanitra dia mangataka aminao izay amindra fo aminay, amela ny elokay, anadio anay ho afa-keloko ianao ary hamafanay ho afa-pahotana. Mitondra mbavaka izao fotoana izao izahay dia ny fotoana izay tohizana amin'ny toriteny. Tompo malalo, ianao no hanokatra ny fonay, ianao no hanome anay ny teny sahazanay amin'ity sabata ity. Ta io manokana ny mitondra ny teninao, ianao ny fanahy masonao anie no ampiteny azy. Mangataka manokana izahay ho an'ity tanindrazana ity. Ianao anie no omba sy hita ireo marary Andriamanitra sy trano manokana, ary ireo azo pahoriana dia ianao ny fampionoana lehibe. Tompo malalo, mangataka koa izahay mba hidiranao antsehatra amin'ny fiainany vehivavy tsirairay avy. Fa amin'ny anaranao Jesosy no angatahako izany vavaka izany. Misaotra raha eo. Amen. Tonga eto amin'ny fanompoam-pivavahana ny fanahitra indray isika ankehitriny. Alohan'ny anaovantsika ny fanentanana manokana izay natokana ho antsika dia manasa antsika rehetra hanomana ny fanahitra izay efa natokantsika ho an'i Jehovah. Ny teny izay hoentina amintsika androany dia ny tantara izay hita ao amin'ny asan'ny apôstôly 5. Hitantsika ao ny tantaran'ny Ananiasy sy i Safira, ary hitantsika ilay tantara fa mety ho sarotra amintsika ny hametraka an'Andriamanitra lohalaharana eo amin'ny fiainantsika raha
sendratra hagnano-javatra tahaka azy ireo isika. Inona no azontsika ianarana nefany avy amin'ny tantarany Ananiasy sy Safira izay nandantsy ametraka an'Andriamanitra ho lohalaharana teo amin'ny fiainan'izy ireo. Tena nisy faniriana marina ametraka an'Andriamanitra teo amin'ny laharana voalohany tao anatin'izy ireo tao amin'izy mivady ireto. Nino an Jesosy izy ary tena vita batisa amin'ny fanahy masina ihany koa angamba saingy toa sarotra tamin'izy mivady ny hiazona ny fampanantenana nataony tamin'Andriamanitra. Tamin'ny voalohany dia nilaza ny hanome manontolo ny vola vidin'ny tany izy ireo, fanomezana feno fahafoizan-tena izany mihoatra lavitra noho izay nangatahan'Andriamanitra. Talohan'ny famarotana an'ilay tany dia mety ho tena faly tokoa izy mivady tamin'ny fanomezan-tokony nataony, fa hanome mety angamba vokatry ny zavatra izay hitany nataony hafa dia hoe zahay koa hanatanteraka an'izay zavatra izay. Kanefa rehefa tonga ny fotoana izay teo am-pelatanan'izy ireo ny vola dia nitranga ny olana, nahazo toerana ny tsy fahalalana onony ary nanomboka naka sary an-tsaina izy mivady hoe inona ireny mety azo atao hovidiana amin'ny alalan'ity vola izay eto am-pelatanantsika ity dia niteraka tetika ilay tsy fahalalana onony ary nitarika ho amin'ny fahafatesana izany tetika ratsy izany. Niara-nanaiky izy ireo ny ilaza teo anatrehany fiangonana fa tsy naharay afa-tsy hampahany amin'ilay vola izay vidina tany, ary tamin'ny fiafaran'ny tontolo andro dia loza no nitranga satria maty izy mivady tamin'izay fotoana izay. Ary tena levona. Nahoana ary no dia tena hoe mafy tahaka izay no vokatry ity famaizana nampiarina tamin'izy mivady ity tamin'io fotoana io? Mety ho antony ampy ve ny antony hoe resaka vola no nahatonga ny fahafatesan'izy mivady? Tena entitra Andriamanitra ry namako rehefa momba ny fahatokiana sy ny fahitsiana. Tena mitombina tokoa izany amin'ny fametrahantsika ny ampahafolony sy ny fanatitra amin'izao fotoana izao iainantsika izao. Tahaka ny nampitombona izany koa tamin'ny resaka vola vidin'ny tany dia mbola mitombina izany amin'izao iainantsika izao. Tsy nanery na iza hanao fanatitra vola be isam-bola n'Andriamanitra, saingy vatany vao mampanantena an'Andriamanitra kosa isika dia mazava ho azy fa tian'Andriamanitra isika raha miazona izany fampanantenana nataony tamintsika izany. Ahoana ary ny ahafahantsika manatanteraka izany dia zao atsaharo hatreo ny mamitaka ny tenantsika sy mamitaka an'Andriamanitra. Afaka ny mahatoky amin'ny mpanantenana izay nataontsika isika amin'ny fotoana rehetra na dia amin'izao fotoana ankehitriny izao azy. Tsy nanao an'Andriamanitra ho lohalaharana i Ananiasy sy Safira. Tena ratsy indrindra ny vokatra nateraka izany teo amin'izy mivady. Ny fitiavan'Andriamanitra no manosika antsika hanao lahara-pahamehana ary hanao vaindondra raha ny fitiavana an'Andriamanitra. Ka izao manasa anao raha nisy voady nataonao teo anatrehan'Andriamanitra dia tanterao izany. Hiaraka hivavaka isika tompoko. Raha tsara indrindra izay any an-danitro, manome voninahitra anao izay amin'ity maraina ity amin'ny alalan'ireo mpahafolony sy fanatitra ireto. Mangataka ny faherezana avy aminao izahay mba hahafahanay mametraka anao eo amin'ny laharana voalohany eo amin'ny fiainanay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahana izany vavaka izany. Amen. Ho fanangonantsika ny fanatitra dia andeha hihaino ny feon-java-maneno isika.
fieretila daisuekerira daharuta uamina nifitaiana Amen. Manahoana daholo indray nareo rakizy, na dia fotoana natokana ho an'ny vehivavy azy androany dia manana anjara foana ianareo ankizy, satria ianareo koa dia tena tiany Jesosy. Mialohan'ny anamboantsika ny anjarantsika sy ny toriteny izay natokana ho antsika dia andeha hanao an'ilay hira mahazatra isika ora mamy. Ivavaka ary sika. Andriamanitro, misaotra anao indrindra izahay noho izao ora mamy izay omenao anay handraisanay ny teninao izao. Mangataka izahay mba diovinao ny fonay sy ny sainay mba hitoeran'izany teninao izany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Hono arakizy, mety misy zavatra ve atsiarovanareo zavatra anankiray? Ohatra hoe misy sary na misy fihetsika dia mahatsiaro nareo hoe tena atsiarovako an'izao izay. Mety misy eo? Eny ary amin'ity anio ity dia misy foana misy toe-javatra izay atsiarovantsika an'ilay zoko malalantsika. Andenge andray lesona isika amin'ny alalan'ny tantara anankiray. Ity tantara ity dia mentsika lohateny hoe ilay tanana manampy. I Solo sy Hery rakizy dia mpirahalahy tena mifankatia mihitsy izy, tsy mifankafohy. Any ambanivohitra ny toerana misy an'zareo dia izao indray andro dada sy neny dia niresaka ny amin'ny fomba hanohizana ny fianarana. Dia nalahelo izy mirahalahy rakizy satria kay tsy afaka hanampy intsony dada sy neny amin'ny fanohizana ny fianarana. Dia mifampiresaka izy mirahalahy. Dia ahoana izany? Hiasa amin'izay izany ve tsika? Hoy izy ny anankiray, sao sady ve tsika dia miasa? Ka ninona fotsiny eto an-trano eto ary? Dia hipetraka fotsiny ato. Mahita hevitra foana tsika ry Hery hoy Solo. Izao ny ataontsika tsy maintsy mifanampy tsika amin'ny rahalahy. Sady Jesosy ange efa nilaza fa hanampy antsika foana ary efa nampianarina an'izany isika. Dia izao hiasa tsika fa izao mety tsy afaka hiaraka. Fa ny ray mandeha mianatra dia ny ray miasa. Dia ahoana izany? Iza aloha ny andeha? Hoy Hery. Zaho Solo ka, izaho hijanona.
vely mijanony e de za zany mandeha hoy hery se aloha mandeha de mandritra n'izay fotoan'izay zay mijanona eto de miasa mafy zany hoe za zany iasa mafy de za manohana an'se any amin'ny fianaran'se raikitra zany ary de lasa hery nandeha nano fianarana tany toerana lavitra ary fianarana ambony zany ny momba ny zavakanto sy ny hosodoko no tia ny hery indrindra de ino ny anarany. 3 taona be zao ny anarana an'izany ary tsy afaka nody mihitsy izy nandritra izay fotoana izay solo niasa mafy nandefa vola ho an'ny hery. Rehefa vita ary ny fianarany hery rakizy de niomana ody amin'izay izy. Rehefa namboatra ny entana izy de tsaroany hoe tokony hamme fanomezana ho an'ny zoky satria izy ny natoy izao noho ny fanampiany de lasa tafita amin'ny fianarana inona re fanomezana omeko azy hitako ny hevitra ho izy. Lasa izy nanao sary hosodoko tsara tarehibe de ny sarin'ny tanany zoky no namboariny de nasiany soratra hoe ilay tanana nanampy tsara zany natao tableau de nataony tao anaty finosana tsara tarehy de netiny nody. Rehefa nifankahita izy mirahalahy de nifamehana faly be mihitsy tamin'ny ranomaso mihitsy ny fankahitana faly ahozy izy hery fa nahavita fianarana faly koa ahozy izy solo fa tafity se de zao tia misy fanomezana meko an'se solo tsara izy tia de nisokafana tena tsara tokoa lay tanany solo zay nanampy azy no nataony tsara izy tia zandry mandeha amin'izay zoko zao anjaranao amin'izay zao mianatra tsy ry hery tsy afaka ny andeha intsony ka zay nge ny fanarahantsika tsy ry hery jereo nge ny tanako rotodrotiky ny asa tsy vitanao zay ny aretako ary zay vitan'izao tanana zao tsy vitanao intsony satria potika loatra ary ny tanako hery tsy havita hianatra sy hanoratra tsony ao anatin'ny fotoana lava nalahelo mafy hery ny nataony de naantony tsara tamin'ny rindrina ilay sary de isaky ny mahita n'ilay sary izy de mahatsiaro mandrakariva ilay tanany zoky izay nanampy azy. Tsika koa rakizy de manana tanana mpanampy tsara indrindra zoky be fity izy ary ny anarany eo zay indrindra Jesosy lay zokintsika be fity no anarany izy lay tanana manampy atsika lay tanana zay rotika tamin'ny nampijaliana azy ny fantsihana tamin'ny nampijaliana azy ary maty mihitsy ary izy noho ny fitiavana atsika ary fanontaniana petraka amintsika ary rehefa maheno ny anarany ianao na hoe mamaky ny teniny ianao de mba mahatsiaro azy ve inona ny zavatra atsiarovanao an'ilay zoko be fity fa zao mantsy ny nataon'ny tenin'Andriamanitra araka ilay vakintsika tamin'ny voalohany hoe ao amin'ny Isaia 7:50 tapany voalohany any de hoe indro ny tanan'i Jehova tsy fohy fa mahavonjy indro ny tanan'i Jehova tsy fohy fa mahavonjy. Ny tanan'i Jehova tokoa de tsy mahafohy. Tanan'i Jesosy de fa natolony ho antsika foana rakizy mba hanavitra antsika aoka tsy ho adinitsika na oviana na oviana ilay tanana manampy antsika fa raha tsy izy de tsisy azo novonjena isika tsirairay avy. Atsangano ary ny tanana zay mahatsiaro mandrakariva ny tanana manampy n'ilay zokintsika ataovy ambony be hoe mahafinaritra be zany de vonona ianao anolotra ny tenanao an' Jesosy andao aritsika hiara hivavaka. Andriamanitra misaotra anao zahay no ilay tanana manampy n' Jesosy Kristy izay rotika sy potika noho ny aminay noho ny fitiavana ny tsirairay avy. Mankasitraka indrindra Andriamanitra mankasitraka Jesosy malalo ampio izahay mba tsy hanadino izany velively amin'ity anio ity ary dia atolotra ianao ny tenanay
mba hanao sitraponao, hanao izay tsara indrindra ho anao, dia mba hiaraka hifampitantana amin'ilay tanan'i Jesosy tsara fanahy ny tananay rehefa tonga ny an-danitra izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy no hanonanay vavaka. Amen. fifaliana no iarabanantsika tsirairay avy na tratra ity sabata masina, sabata manokana ary sabata inona fa efa nanomanan'Andriamanitra fitahiana ho antsika tsirairay avy tsy hakanavaka ity. Ny rariana dia hoe samy ahatsapa ny tombam-bidy izay nomen'Andriamanitra antsika isika tsirairay avy ka hanaiky azy ary hoentintsika izany hizorana ho amin'ny mandrakizay. Andeha hiaraka hivavaka isika mba hahafahantsika miroso ho amin'ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra rainay, atolotra ianao hatrany ny tera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay. Omeo ny fanahinao masina hatrany izay hitarika anay ary mitenena aminay fa miaino anao izay mpanomponao amin'ny anaran'i Kristy. Amen. Amin'ity fotoana manokana, sabata manokana androany ity, ny lohahevitra izay hojerentsika dia manao hoe indro ny mpamonjy izao tontolo izao. Indro ny mpamonjy izao tontolo izao. Moa ve tsy izany mihitsy tokoa izao no ilayntsika amin'izao fotoana izao, eny ity tontolo misy antsika manontolo ity, satria anaty fotoan-tsarotra sarotra mihitsy ny vanim-potoana misy antsika ankehitriny. Indro ny mpamonjy izao tontolo izao. Andeha isika hijery tantara ao amin'ny soratra masina izay miresaka amintsika mahakasika an'ity mpamonjy an'izao tontolo izao ity. Andeha
iaraka andray ny tenin'Andriamanitra isika ary anokatra izany ao amin'ny filazantsara ny Jona. Ny Jona toko 4 no andeha raha antsika mamaky ka ny andininy 7:20 ka hatramin'ny 7:30 ary ny andininy 7:30 ka hatramin'ny 2:20. Jona toko 4 andininy 7:20 ka hatramin'ny 7:30, ny andininy 7:30 ka hatramin'ny 2:20. Rehefa niarana hita isika dia iaraka maky fakitsika amin'ny anaran'i Kristy. Dia nandao ny sinindra vehivavy ary nakany an-tanàna ka nanao tamin'ny olona hoe andeha iza roa lehilahy iza roa izay nilaza tamiko ny nataoko rehetra, izao angany Kristy. Dia nivoaka avy tao an-tanàna ny olona ka nakeo amin'i Jesosy. Ary raha tsy mbola tonga izy ireny, ny mpianany dia nangataka taminy ka nanao hoe hano rabio. Andininy 7:30. Ary maro ny Samaritana avy ao amin'izany tanàna izany no nino an Jesosy noho ny filazandra vehivavy izay nanambara hoe nolazainy tamiko avokoa izay rehetra nataoko. Ary rehefa nanantona azy ny Samaritana dia nangataka azy hitoetra tao aminy ka dia nitoetra tao indroa andro izy. Ary maro koa ny nino noho ny teniny ka nanao tamin-dra vehivavy hoe tsy noho ny filazanao ihany no inonay fa ny tenanay ny mandre, ka fantatray fa izy tokoa no mpamonjy izao tontolo izao. Rehefa namaky an'ilay tantara isika dia nahita fa nanatona n'izany olona nanatona an Jesosy. Ary tamin'ilay andininy farany arahantsika namaly dia niarana naiky ny olona fa fantatray fa izy tokoa no mpamonjy izao tontolo izao. Misy tantara hafa ihany koa ato amin'ny soratra masina izay miresaka mahakasika an'ity mpamonjy n'izao tontolo izao ity. Ohatra izany izao hoe ao amin'ity filazantsara ny Jona ity ihany fa ny toko 1 dia miresaka fa i Andrea, mpianatra anankiray, rehefa nahita an Jesosy dia nitondra ny Simona ralahany hoe aminy. Dia tantanainao ihany koa fa i Filipo ihany koa mpianatra anankiray dia nifanena tamin'i Kristy dia nitondra tsy tampisalasalaana anatana ela namany ihany koa ho eo amin'i Jesosy. Ary izay vao ny rahantsika namaky izay moa ankoatr'ireo hafa izay tantarainao amin'ny Baiboly, ity vehivavy ity dia ny fiarahamonina manontolo izay nisy azy mihitsy no nentiny teo amin'i Jesosy rehefa niona tamin'ny mpamonjy izy. Fa iza tsara hoe ilay mpamonjy rehefa nitaomina ny olona dia nivoaka nakeo amin'iza nakeo amin'i Jesosy. Kristy ny mpamonjy an'izao tontolo izao. Ary Kristy no nifanena tamin'ny Andrea, tamin'ny Filipo, tamin'ity vehivavy ity ka nahatonga azy ireo nitondra ny hafa ho eo aminy. Ity vehivavy ity moa fantarintsika tsara fa vehivavy tsy nahita fianarana akory anie, vehivavy niaina tanaty fahotana ary antsika tsara ny momba azy fa zao hoe vao naharay ny fahamarinana izy dia inona nataony? Niazakazaka nanantona ny olona rehetra izay fantany ary nitondra ny reny ho eo amin'ny mpamonjy dia Kristy. Ny fanontaniana mipetraka dia hoe fa inona ary izany ny hitan'ny olona teny aminy? Sa ve hoe inona loatra ny tsy teny aminy tsony tamin'izay efa nananany taloha ka nahatonga ny olona ho babo dia nanaiky ny fitaomany ho any amin'ny Kristy? Ary inona no tsapan'ny olona matoa nanaraka azy daholo ny olona? Ny zavatra hita aloha na ho an'i Andrea, na ho an'i Filipo, na ho an'ity vehivavy ity, rehefa nifanena tamin'ny mpamonjy izy ireo ka nitaona ny hafa dia voataonany teo amin'ny mpamonjy ihany koa ireo izay nitaominy. Raha amintsika amin'izao fotoana izao mety hoe mila fahitana hafa aloha ny olona dia atao hoe mety misy olona anankiray ve miloloha vary ray gony dia milaza amin'ny hafa hoe andao hariva tany nahazo an'ity dia izay no ataonany ny hafa. Sa ve olona anankiray mitondra vola be dia be hita taona eny amin'ny vatany eny mihitsy dia ataonany hafa hoe ary ngamba misy raofo-potsiny? Inona ary ny teo amin'ity vehivavy ity? Sa inona ny teo taloha ka tsy teo intsony ka nahatonga ny olona ho babo nanaraka azy ho any amin'ny Kristy? Tantaran'ity vehivavy ity dia haintsika tsara arak'izay nresahana izay. Izy ilay vehivavy teo am-patsakana ary izy ilay nanatona dia nahita lehilahy anankiray izay tsapany fa toa lehilahy hafa mihitsy. Ny andro nanantonany azy iny koa dia toa tsapany fa andro hafa tsy tahaka ny isan'andro mihitsy. Ary haintsika tsara fa io lehilahy io no nitondra fiovana teo amin'ny fiainany. Io lehilahy io dia Jesosy izay mpamonjy azy, nanova ny fiainany ary ny andro iny no nanova ny fiainan'ilay vehivavy. Ilay vehivavy izay tsy saniseho vahoaka hatramin'izay, vehivavy izay voalaza ao amin'ny soratra masina fa paka vadin'olona, tsy sany fanena tamin'ny vehivavy hafa, amin'ny atoandro vao samy voaka kanefa rehefa nifanena tamin'i Kristy
dia niova lasa tsy nirara intsony izany momba azy izany fa izy mihitsy indray nandeha niazakazaka namonjy nifanena tamin'ny olona ka miteny tamin'ny olona fa ao ny mpamonjy ny azo raisina izany ry afa-malala dia hoe rehefa mifanena amin'ny mpamonjy isika dia miova ny fiainantsika rehefa mifanena amin'ny Kristy dia afaka miova mihitsy ny toe-javatra samy malala ny fiainan'ity vehivavy ity ny olona teo an-tanàna fa nahita sy nahatsapa fa niova izy dia nanaraka azy rehefa nytaominy ka ho ahy sy ho anao ihany koa izany dia afaka manova ny fiainantsika Kristy afaka manova ny toe-javatra eo amin'ny fiainantsika ihany koa ny mpamonjy raha toa ka aikantsika izany ka hono ho ahy inona ny zavatra mangidy eo amin'ny fiainanao ankehitriny misy banga ve tsapanao sa misy tianao esorina fa efa hitanao fa tsy mety tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra mifanenahy amin'ny Kristy dia ovany ny fiainanao fa afaka manova ny toe-javatra afaka manova ny fiainantsika Kristy rehefa nijerentsika ny tantaran'ilay vehivavy ao amin'ny 9:20 ilay nivakiantsika iny dia hoy izy hoe tena andao ny sininy raha vehivavy azontsika atao ihany koa ny mandao an'izay manahirana antsika tahaka ny an'ity vehivavy ity io siny io ny andeha entiny anisaka tandro amin'ny fotoana tsy tiany ionana amin'ny olona navelany teo ary lasa izy nilazany amin'ny Kristy tamin'ny mpiara-monina aminy sasenao ihany koa raha tiantsika dia afaka mamela n'izay momba antsika eo amin'ny Kristy koa isika dia izy kosa hanova ny fiainantsika sasenao ihany koa rehefa mahatsapa ny fiovana izay nataon'i Kristy eo amin'ny fiainantsika dia afaka mitondra ny hafa ho eo aminy dia hiaraka hiaina fiainana tsara kokoa miova noho ny tamin'ny lasa isika satria avelantsika eo amin'ny Kristy ny fiainana lasa izay manahirana dia hovainy fiainana vaovao ka miantso asa ianao mihitsy amin'ity androany ity andeha mba hizara amin'ny hafa ihany koa ny fahatsarany Kristy ny fiovana nentin'i Kristy teo amin'ny fiainantsika satria izy ny mpamonjy dia mpamonjy an'izao tontolo izao ary zasenao afaka soma tsara hitondra ny hafa eo aminy mba hanam-piovana daholo ny fiainantsika rehetra dia izao tsy voatery hoe tonga lafatra zasenao vao afaka anao izany io vehivavy Samaritana io ane tsy nahay tsy nanana laza tsara tsy mila hoe fari-pahaizana ambony fa ny any fahalalana ilayntsika dia ny fahalalana fa tia Kristy dia izarana izany amin'ny hafa no tanjoko dia izay ny takiana ary akoatr'izay ane dia tsy voatery mandeha lavitra ny manodidina ihany no ilazana sy izarana anehoana ny fiovana izay nataon'i Kristy teo amin'ny fiainana dia ahatonga ny hafa ho eo amin'ny Kristy ihany koa izany ka ny tena zava-dehibe izany ry havana dia zasenao indrindra isika vehivavy afaka hitondra fiovana amin'izao fiainana izao ary ny zava-dehibe tokony ho tsapantsika dia hoe mahazo famonjena koa ane isika rehefa mizara an'izany amin'ireo hafa izay hitondrantsika izarantsika ny amin'ny Kristy ka andeha ary izara ny fahatsarany Kristy amin'ny manodidina antsika isika andeha isika hanatona ny Kristy sanandro dia ahita fiovana ny fiainantsika avelantsika eo amin'ny Kristy ny manahirana ary ovan'ny Kristy mihitsy ny lasantsika satria izy ny mpamonjy dia mba ahatonga ny hafa ahita sy ahatsapa ny fiovana eo amin'ny fiainantsika izany dia ahatonga azy hanatona ny Kristy ihany koa ka inona ary ny tianao ovana eo amin'ny fiainanao ankehitriny misy tianao esorina ve sa misy tianao ampiana fa tsapanao fa tsy ampy manatona ny Kristy dia ovany ny fiainanao ary avelao mba ho hitan'ny hafa ny fahatsarana izay nentin'i Kristy eo amin'ny fiainanao rehefa izay dia iova izao fiainana misy atsika izao ka mamerina ny antso hoe andeha hanatona ny Jesosy ilay mpamonjy ilay Kristy izay nitondra fiovana tamin'ny fiainan'ireo izay nitantarainao amin'ny soratra masina nanova ny fiainan'ity vehivavy Samaritana ity ka nahatonga ny fiarahamonina manontolo voaova andeha hanatona azy zasenao andeha anao lara-pahamehana ankehitriny ny fizarana n'izany fahatsarana sy ny famonjena entiny izany amin'ireo mpiara-belona amintsika rehefa izay mantsy dia ho tsapan'ny hafa ny fiovana teo amintsika ho hitan'ny hafa ny finoantsika ny Kristy dia hahatonga ny hafa ihany koa mba hanatona azy ilay mpamonjy eo amin'ilay 2:20 tapany farany amin'ilay Jona 4 dia fantatritsika fa izao no lazain'ny olona hoe tsy noho ny filazanao ihany no inonay fa ny tenanay no mandre ka fantatray fa izy tokoa no mpamonjy izao tontolo izao
tsy tianao ve mba hiova ity zao tontolo zao misy atsika ity? Tsy tianao ve mba ahita fiadanam-po ny olona amin'izao fotoana misy atsika, amin'izao vanim-potoana sarotra izao? Andeha anatona ny Kristy, dia andeha anaiky ovany, dia ilaza amintsika ny olona fa fantatray fa izy tokoa no mpamonjy izao tontolo izao. Farany ary tahaka ny nataon'ity vehivavy ity, andeha Jesosy ihany no ambarantsika amin'ny hafa. Ilay vehivavy Samaritana tsy niteny hoe niaina fanandramana lehibe mihitsy fa nilaza fotsiny izy hoe andeha iza roa ny lehilahy iza roa, dia andeha zasy ianao ihany koa. Tsy laza afa-tsy Kristy, tsy aneo afa-tsy Kristy, dia andeha avelan'ny olona atsapa sy ahitany fiovana nentin'ny Kristy eo amin'ny fiainantsika, ahitany ny fahatsarany Kristy. Ka tsy tianao ary ve isy fiovana ny fiainantsika ankehitriny? Ry ranadahy sy rahavavy, ry tanora, enina ny ankizy malala isany, izavy no vonona mba hitondra fiovana amin'ity fiainan'ity. Izavy no maniry mba hanisy fiovana amin'izao tontolo izao ity. Andeha anatona ny Kristy, dia andeha hizara ny fahatsarany amin'ny hafa, amin'ny fanehoantsika ny fiovana izay nitondrany Kristy teo amin'ny fiainantsika. Mo vonina ho amin'izany va ianao? Ka mba hanao lolaharana ny famonjem-panahy, mba sahaneo ny finoanao ihany koa ka hitondra fiovana amin'ity fiainan'ity? Vonina ve ianao? Faniriana hoe hiteny amin'ny hafa isika hoe andeha iza roa, lehilahy iza roa. Ary ny hafa kosa dia mba hanana tombotsoa hiresaka amintsika ka hiteny hoe eny, fantatray tokoa fa izy no mpamonjy an'izao tontolo izao. Dia zasy ianao no hiaraka ahita fiovana amin'ny fiainantsika, ary ny fiarahamonina misy antsika no hiaraka ahita fiovana ihany koa, satria samy andray ny mpamonjy. Vonina ho amin'izany ve ianao? Raha vonina ho amin'izany ianao, dia andeha hiaraka hivavaka isika, ka hiaraka hiompo mba ametraka ny faniritsika amin'Andriamanitra ka anaiky ny ovany, dia hizotra ho amin'ny mandrakizay isika fa hiaina fiadanana, satria ahita fiovana noho ny amin'ny Kristy ilay mpamonjy izao tontolo izao. Andeha hiaraka hivavaka isika. Manasa antsika vehivavy rehetra sy ny mpanatrika rehetra mba hitsangana amin'izao fotoana izao. Andriamanitro misaotra satria nomenao anay ny teny, nampahery sy nitondra ny sainay ahafantatra fa azonday atao ny miara-miasa aminao hitondra ny olona rehetra ahafantatra anao. Misaotra noho izany teninao izany. Ankehitriny izay dia mivavaka manokana Andriamanitro ho an'ireo vehivavy advantista maneran-tany izay natsoinao manokana mba hanana andraikitra ilaza ny atsara n'ilay Kristy izay namonjy azy ireo ho an'ny vehivavy rehetra maneran-tany sy ny ankonan'izy ireny. Nandre nahatsapa ny fanovana nataonao tao amin'ny fiainan'izany vehivavy izany. Ovao ny fiainan'ny vehivavy rehetra. Atao fiainana feno fatokinana ao Andriamanitro, fiainana miorina eo aminao, ka ho fiainana ahafahan'izy ireo miara-miasa aminao amin'ny androm-piainany manontolo. Ombao ny ankonan'ny tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Isaorantsika Andriamanitra fa hatotosa soamantsara ity fotoana sabata masina ny arahantsika teto ity. Isaorantsika ny mpandray anjara rehetra, ary indrindra isaorantsika tsika tsirairay avy izay nanatrika sy any atokantrano tsirairay. Ho famaranantsika ny fotoana ary dia andao horedonitsika ny hira 700. Mivezivezy mitady mpamonjy anay,
aza mandany andro mikaroka iana fa niakaikindrindra Jesosy ilay tompona tsy lavitra anao re tsy lavitra Jesosy antsore izy zao e fa marianao toko antsore aza misalasala tondony le izy za indre favolonizy iai no mivavaka aza mirenireny mitady zay tiana aza havezivezy mifosy fanaina fa niakaikindrindra de Jesosy lay tompona tsy mba mandao mihitsy tsy sasatra miandrana tsy lavitra anao re tsy lavitra Jesosy antsore izy zao e fa marianao toko antsore aza misalasala tondony le izy za indre favolonizy iai no mivavaka aza mirepirepi mitady ny tena soa mivola sy arena de samy olo toko ka tsao mitsara indrindra mitoetra mandrakizay tananakanto loatra itoeranao ratrizay ireno tsara indrindra tsara mandrakizay tsy mba vidy ambola fa tolotry ny ray hoanirehetra mino tsy vonony bebaka de tsy mahisy adino fa samy ho sambatra